inona moa mahatonga ny olana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Inona le olana zany mahatonga ny korontana, mahatonga ny herisetra, mahatonga ny fikatsoana? Tsisy afa-tsy Anny Rajoelina izy rehetra. Anny Rajoelina ny andaniny miady par tous les moyens, mampiasa vola, mampiasa zandary, mampiasa rehetrarehetra andanina ny Anny Rajoelina. Zay vola amina miliara an-talohana Anny Rajoelina, dia ny andaniny tsy manaiky ny ratsahan'ny Anny Rajoelina noho ny antony isan-karazany. Dia maninona moa zany raha Anny Rajoelina rery no mandefitra? Anny Rajoelina rery mandefitra na ny TGV mitady candidat hafa? Tsotra benga zany vahaolana zany. Ka tena tsy mahita candidat hafa mihitsy ny TGV raha tsy Anny Rajoelina. Tsy mahita candidat hafa eo ihany, fa tena tsisy mahay noho ny Anny Rajoelina mihitsy ve zany ao amin'ny TGV. Tsisy manam-pahaizana ao, tsisy compétent, tsisy manana stratégie, tsisy manana charisme, tsisy leader amin'ny TGV rehetrarehetra afa-tsy Anny Rajoelina. Dia eo no miseho ny inona moa zany ny avendranana. Eo no miseho ny avendranana rehetrarehetra, satria tombotsoan'ny Anny Rajoelina rery no arovana fa tsy ny firenena. I Anny Rajoelina nge efa nampikatso ny firenena tamin'ny 2009 ny Anny Rajoelina. Efa nampikatso ny firenena teteza mita 5 taona ny Anny Rajoelina. Nampikatso ny firenena dia nampahatra firenena tanteraka. Dia i Anny Rajoelina efa namitaka ny rehetrarehetra naka nationalité vahiny, namitaka ny rehetrarehetra, namadika tanindrazana izy ivadika nationalité vahiny. Dia mbola Anny Rajoelina ihany ve mbola iarovanareo izy moa TGV rehetrarehetra vao, nandaninareo fotoana ny iadivanareo mampikatso ny firenena amin'izao. Ka ny olana dia zao ny olana dia zao tsy mba hevitra hoe raha ohatra mantsy ny olona misy saina aty andafy dia ohatra ny hoe any Amerika dia misy ny démocrate sy ny républicain. Io zany hevitra zany io zany stratégie io na politique, hoe zao ny politika ny démocrate, zao ny politika ny républicain. Dia ao amin'ny démocrate eo manao primaire zareo, mifidy hoe iza no alatsaka, fa foto-kevitra mitovy anankiray. Mitovy amin'izany koa any France hoe misy ny mouvement en marche, dia manao primaire zareo ifidina hoe iza no alatsakitsika, fa ny hevitra dia anankiray, na iza no latsaka hoe na iza voafidy anatin'le antoko, anatin'le inona moa zany foto-kevitra, dia mitovy. Fa mahasamy hafa ny Madagasikara dia olombelona no fidina hoe ilezalahy. Tsy mety raha tsy Anny Rajoelina. Nefa dia jerenareo TGV ny inona moa zany ny fahafambaraka gasy tamin'ny abadony Anny Rajoelina tamin'ny interview tamin'ny inona moa zany tamin'ny France 24 ny abadony. Zay nareo niresaka izy hoe inona moa zany naturalisation par filiation. Dahoana ny tretry vazaha reo azafady kely fotsiny le fahazoana nationalité na par filiation. Par filiation zany novainao any amin'ny zany fandolovana ny dadabe, kanefa raha nidovanany dadabe izy ka tsy manana nationalité ny dadany sy ny reniny, tapaka zany izy dia amin'izao fotoana izay izy tsy mandovana izy. Dia raha ohatra ka mangataka izy dikan'izay amin'izay fotoana izay dia zay naturalisation, dia zay le misy décret. Io zao dia fahafambaraka zay ny anankiray. Fahafambaraka koa resaka inona taona zavatra resahany teo hoe mitombo ny tany fantrana ozy ny France 24 dia ahoana ny avalinao amin'izany. Tory dia hoe fomba fijerinareo zany da ozy ka vazaha misy andisy io. Gasikara efa niteny an'izany tamin'ny Anny Rajoelina tamin'ny interview hoe ny tany fantrana Madagasikara 5% tamin'ny Anny Rajoelina vao niditra, dia amin'ny amin'izao fotoana izao tafakatra raika amin'ny 20% zany ny naharitra be zany Madagasikara. Dia lasainy tamin'ny Gasikara teny inona moa zany diso ny chiffre anao fandraso ny chiffre anao, zany le raisonnement le olona imatimatisanareo la bady loatra zany. Dia avy eo amin'izay zany tsy vitan'izay hoe
bady be izy miteny amin'ny vazaha izy hoe la réalité c'est tout autre ozy izy zay teny am'le vazaha efa le vazaha miaraka misiny izy hoe zao ny tany fantrana Madagasikara am'izao fotoana zao tamin'ny novon'inja zao tsy vitan'izay fa matoa nivoaka zay resaka tany fantrana zay na navoaka ny Gasikara tamin'ny interview na navoaka ny France 24 dia miamahantra Madagasikara nomboka ny Demilany Rajoelina teo dia maninona moa zany dia Demilany Rajoelina ny tadiaviny TGV am'tiry maninona Demilany Rajoelina nefa fantatra fa tsy mamely zao fantatra fa katastrofika zao fantatra fa bady be zao imezany rehetrarehetra ny interview reny mbola ho ataoko zany ny fanazavana ny interview na Demilany Rajoelina fa katastrofika sady bady mandainga tsy zoatra zany dia isy faka fa TGV reo tsy mandainga any Rajoelina hoe mbola tsy mandainga folo marina any Rajoelina mbola ty tandrasa jereo ny lainga nataony lazay ny fa filiation avy amin'ny dadabeny nefa avy eo izy miteny ihany eo ihany izy miteny fa hoe nangataka izy noho ny zanany dia tena zay le izy dia olona anankiray ve zany reto edevana eto Madagasikara olona anankiray ve reto mampikatso firenena foana efa nisy roapolo olona anankiray raha manana hevitra reo ampandrosoana firenena raha tia tandrazana reo mikadiava olona hafa dia milamina ankeo milamina ankeo fifidianan'io tsisy problème mihitsy hoe fa ihany Rajoelina manana taratasy vazaha ary nandainga izy fa lazany fa midadaveny nefa misy décret de naturalisation dikan'izany tsy avy midadabeny zany nazahoana an'izy dia hitanareo zao fa lainga be taona zao tsy mianatry mantainga zao amasony telera zao tono zao dia zany ny olona matimatesanareo tena tsy azoko no malagasy tena tsy azoko ka io resaka hitondra firenena io tsy resaka tiako hoe tiako fotsiny izy no safito fa io resaka hoe ahoana fomba ampandrosoana da raha olona efa fantatra fa bady olona efa fantatra fa efa nampahatra olona efa fantatra fa mpandaika dia inona mbola sisy tevanamana raha ny antoko TGV ohatra hoe tia ampandroso firenena na tia tandraza tianareo Madagasikara androsa tadiava olona hafa dia mivaly problème dia nareo fa mieritreritra hoe ihany Rajoelina rery no afaka mondroso Madagasikara tsisy afa-tsy any Rajoelina dia sioran'izany nareo fa io lainga fafiny any Rajoelina io ny abadony any Rajoelina dia tsy sioranareo fa dia tsisy afa-tsy any Rajoelina ao amin'ny TGV ao zay le izy